raha Romy Vos isy filoha teo aloha voasambotra atoato. Syndika ny mpiasa ny ray feo amin'ny fitakiana iombonana. Raha tsy miova ny senisy ny HEC tsy ho crédible izay filoha lany eo. Zoma 7 oktobra 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tomgo vavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manasanao mpanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao politika avy hatrany ny aikin'eliko avitany momba ny raha kolokolona ny anjehana azy nanoloana ny fitsarana Britanika Romy Vos taleny kabinetra ny Andry Rajoelina ny herinandro lasa teo nanoloana ireo mpitsara atao amin'ny Southwark Crown Court tany Londres no ny aikian'ny Romy Vos ny fikasany anao kolikoly amin'ilay orinasa mpitrandraka arenan'ny kibon'ny tany Gemfield raha ny lalana Britanika. Ade mety azo fanalefantsy azy Romy Vos sy ilay teratany frantsay Philippe Tabuteau ny retsokombakomba taminy rehefa miaiky sy manaiky iara-iasa amin'ny fitsarana toy izao. Fanadiadiny eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola afa-tsara. Raha kolikoly avolenta fitakiana vola 1000 sy 400 euro sy anjara vola 500 amin'ny tetikasa fiara-miasa amin'ny Gemfield sy ny fanjakana malagasy no nanenjehana ka nisamborana ny tale kabinetra ny filoha teo aloha Romy Vos sy ny mpiara-miasa aminy Philippe Tabuteau tany Londres ny 10 aogositra lasa teo. Ny herinandro lasa teo nanoloana ny mpitsara teo anivon'ny fitsarana anglisy ny Southwark Crown Court ade niaiky io eliko avitany io ihany Romy Vos. Efa niakatra fitsarana ny 9 septambra lasa teo ity raha ity. Tamin'izay ihany efa dia nandahatra amin'ny farany fampangana azy Romy Vos ka nilaza fa tsy meloka ao na hoe non coupable. Izay no fiarovany tenany nanoloana ny fitsarana tany Londres. Araka ny vaovao dia nogazana avokoa ny compte-ny Romy Vos taoriny ny samborana azy. Raha ny lahatsoratra navoaka ny African Intelligence dia voalaza fa Romy Vos no tena atodonikotrika mpiray tsikombakomba koa sy Philippe Tabuteau izay efa niaiky ny eloka vitany ny 12 septambra lasa teo. Araka ny lalana Britanika rehefa miaiky sy manaiky iara-iasa amin'ny fitsarana ny voaroiro iray dia mety azo fampiainantsazy. 10 taona an-tranomaizina no sazy miandra azy mianadahy naverina ny amponja vonjimaika aloha izy ireo mandra-piandry ny fitsarana azy ny 9 febroary 2024. Nesorina tamin'ny toerana avy hatrany moa i Romy Vos fa tany vaolovoaka ny vaovao fa hoe voasambotra tany Londres ny tenany. Ny alabalana teo anivon'ny fiadidina ny Repoblika ka nilaza fa tamin'ny anaran'ny tenany manokana nandehanana Andriamatoa Romy Vos Andrianarisoa tany Londres fa tsy namita iraka ofisialy ka avy dia nisoloana. Ny lahatsoratra an-gazety anefa namoaka fa ny filoham-pirenena tamin'ny fotoanandro no naniraka azy ho any Londres hamita fifanarana ara-barotra amina orinasa Britanika mitrandraka vato sarobidy. Efa tamin'ny taona 2012 no niandohan'ny fifampirarahana. Andrasan'ny mpanala-baovao ny toy ny tirara ity amantarana ny tena marina rehetra hoe atraiza ihany koa ny fandraisany na idiran'ny filoha teo aloha satria rehefa nametra-pialany Andry Rajoelina ny 9 septambra lasa teo dia tsy voaary no ilay hoe immunité présidentielle intsony. Manodidina izay vaovao izay ihany aiky eloka vitany Romy Vos tale kabinetra ny Andry Rajoelina afony izy mbola filoham-pirenena raha ny lahatsoratra an-gazety vahiny African Intelligence raha kolikoly no navoasambotra azy tany Londres ary izao izy niaiky fa nanao kolikoly izao raha ny vaovao ny voaka hatrany tsy ho afamaina amin'izao raha kolikoly manala baraka ny Madagasikara anatin'ny firenena izao tontolo izao ny filoha teo aloha sady kandida Andry Rajoelina Asinandria Malala Andry Rakotomalala. Isy filoham-pirenena teo aloha voasambotra atoato raha nambarany kandida paraina Auguste Androany nivoaka tamin'ny gazety vahiny Africa Intelligence androany tokoa mantsy fa niaiky ny eloka vitany dia ny fikasana anao kolikoly amin'ny orinasa Gemfield i Romy Vos tale kabinetra ny Andry Rajoelina izany hoe olona akaiky dia akaiky azy. Mazava fa mana no ny ratsy nataony Andry Rajoelina sy ireo akaiky azy ka izay no mahatonga azy misisika mafy anao fifidianana amin'izao rafitra maloto izao mba ahafahany mialokaloka miaritena ama filoham-pirenena azy. Atoato misy presidenta aloha ikaka
voasambotra ny lombre fa voiraka izy nandeha tany izy naniraka anazy ary zahay madamo Romy Voice aza misavitra darnemata anao fa teneniny marina ka matahotra le olona niraka anazy hoe ho voasambotra tsy manana immunité sony izy zao de atao espèce vita ny élection mba ho voariny natao hoe président de la république sy maniaka an'izany isika maro loatra ny adalagny ny alatra nyrisirisa ataonyty fitondragna ty ary efa misodisody eo ny Interpol ho avy eo Scotlandia raha namotranao rehefa tonga raha mivoaka ny fisanana io sy tribunal a Madagasikara azo lerangary bekoiny sazy bekoiny io sandray baiko aminareo fa mivonoana anareo amin'ity indray mitoraka ty fa sekeny razagny sekeny Andriamanitra zavatra nareo matoa ny voakany Madagasikara ny fampiresaka tamin'ny orinasa mpitrandraka arenan-kiboan-tany James Fields tany Londres ireo mivosy dia fantatry Andra Joelina tsara ho kosa hiajo Andriananarivelo matoa izy zany a nalefa tany a dia ny rano lehibeany sahoana ozy nareo zao zany vo mazava amitsika hoe inona mamaimay a anao amin'ny fifidianana alatra ty a satria matahotra fitsarana ara-pitso piraitsy kombakomba zay rehetrarehetra mbola mamerina fitondrana manao kolikoly eran'izao tontolo zao ary fantatry zao tontolo zao tieketsika zany vonina anatitra ny Andra Joelina eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato raha toa ka misy ny raharaha ilainy fitsarana anglisy azy ny fondrin'ny kandida sy ireo vahoaka mpiaradia aminy raha tsy ny fitsarana anglisy izy ometsika izy sa tsy ometsika ometsika izy dia itsika ny anatitra azy ny vato mila ray alina amintsika manatitra azy ny vato tsy avelantsika miaro azy ny ACC tsy avelantsika miaro azy ny CENI tsy avelantsika miaro azy ny gouvernemanta ometsika io tongoritsika ny avolona ilaina fa tonga dia teritsika ny vato vonina dia avaran-draza tsy vonina amin'ny 4 febroary avy zao moa raha tsy ahivina ny fitsarana any ity raharaha Romy Vossa sy ny orinasa James Fields ity lafa mavao hafa kosa indray mitoy ary amafy ny tolona mila mifanohana sy mirahina ny rehetra tsy mila fifidianana amin'ny 9 novambra tsy ekena ny kolikoly mila tehizaina amin'ny lalao madio ny malagasy tsy maintsy esorina ity fitondrana jilo amboty ity teboka ny songadina natao anatin'ny kabary nataon'ireo vondron'ireo kandida izany nandritra ny etsika ampilaminana nataon'izy ireo niaraka tamin'ny vahoaka navaradrano te tsy sabotsy namena te antoerana nanangona ny vaovao zavandria mahefasy Mathieu Prince maro ianareo no mametra-panontaniana amiko ny hoe aonainy no toy an'ny tolonantsika misy hoe Tsonjombe tena misy rapitra ny Tsonjombe tongava maro manomboka amin'ny 12 miaraka amin'ny sainam-pirenena satria hiady ho an'ny fahafahan'ny malagasy isika sy mba hiverenana ny tany tandalana eto amin'ity firenena ity ho an'ny taranakitsika ho an'ny hoavintsika satria mila manorina Madagasikara vaovao amin'izay ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara izay nangatahana kandida ilatsaka filoham-pirenena tongava maro rapitra ny Tsonjombe satria ho an'ny taranakao ho an'ny taranantsika ho an'ny Madagasikara malalatsika no ataontsika eny rapitra valatsika avy trany ary makasika ny diabe ampilamenana nataon'ny vondrin'ny kandida niaraka tamin'ireo mponina avaradrano androany maro ianareo no mametra-panontaniana mitombo isa isan'andro ny vahoaka resy lahatra sy manaradia ny tolona ataon'ny vondron'ny kandida nanomboka teo ambotraraba ny diabe tamin'ity androany ity vao tamin'ny folora maraina dia efa maro ireo mpanaradia no tonga teny an-toerana
raikitra ny diabe ny azo anakady kely ilafy ary avy eo ny azo ana sabotsina mena. Tsy nahasakana ny vahoaka ho tonga maro ananatevin-darana ny etsika ny fisia ny mpitandro ny filaminana marobe teny an-toerana. Nasehon'ireo vahoaka ihany koa afa tsy voavidy vola izy ireo ary nahandro fiasana sy ny ingaingaina aza ny hafanana adevonina izy ireo hiaradia amin'ny vondro ny kandida mitaky ny fahamarinana eto amin'ny firenena. Tsotra ny tanjona ho ireo vondron'ny kandida dia ny ananana fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Natsikafo ny kandida maro Karavalomana teto ny osika sy ny tetika maloto ny mpitona fanjakana sy ny kandida larana fahatelo. Zavatra takitsika dia tsotra ihany hoe zay tsy matahotra izay fifidianana ho avy eo fa zao ataovy madio aloha eko avy aty amin'ireo avaradrano fa misy ireo liste olona atao anaty liste 500 isaka bureau de vote tsy avaradrano hafa amin'ny Madagasikara zay misy 27,000 bureau de vote misy 500 ho atsofoka ao mila mail betsika zany mandeha zavy dia tena izy amin'ny tantaran'izany tena marina zany afaka mifanatika amin'ilay olona raha ilainy satria zareo ministère de l'intérieur zareo amin'ny senia samy milaza daholo président mba tena atao dradradradrao mihitsy zay ny paikadindreo dia zao aby manao azy ny chef district préfet ben'ny tanàna ireo délégué reo miaraka ny chef fokontany inoy tsara satria hoe everindefa manakilembenana foana isika tsy manohatra azy zao zao mitotona ny fanamelohana andreo lo voaheloko any ny zavatra takinay dia hoe ataovy madio fifidianana io zero tsara io faharoa esory alany ACC io tsy misy fampelezan-kevitra mandeha zany eo ho ihany ny vondro ny kandida tsy naman'izay mivadibadika isika ary mitony tolona ho an'ny fifidianana madio. Saya tsy manao propaganda satria tsy mila fifidianana amin'ny 9 Novambra izao
sao ianareo voavitaka ka hoe misy propagande mandeha any tsy misy tamatika raha ohatra mbola manao propagande amin'izao alatra zao ary angalatra miaraka amin-koa tsy ekena tsy ekena tsy ekena manao antsoavo a mpiaradianay rehetrarehetra erano Madagasikara izahay fa ny candidat folo dia tsy manao propagande tompoko mampitsahatra nyty fifidiana nytya fenosiko tya ary manala n'izay fitondrana jolamboto zao zay lara-pamena zay tsy piraitsy kombakomba zay folo mianaka tompoko ary zay tsy mivaky amin'ny teny nomena tanomasiny ty avaradrano tya zay mivaky aloha rangaky alila marina sa tsy marina zay ano afatravatra atao amintsika rehetrarehetra erano Madagasikara rehefa mitolona dia mitolona fa tsy manao mitolona ato sy mitolona roa mitolona ho an'ny tenanao ianao zany raha ohatra mivadibady teo marina sa tsy marina izahay dia mitolona ho an'ny Madagasikara mitolona ho anareo tanora marobe reo taiza tao anatiny enimpolo taona nefa nisy azany talehana kabinetra tratra nanao kolikoly any apita taiza tao anatiny enimpolo taona nisy volamena telo amin'ny fito kilao tratra tany apita taiza tao anatiny enimpolo taona nisy nanala fanadinanao anaty labozia taiza tao anatiny enimpolo taona nisy volamena nanjavona tao anaty kofra ministera inona ny tinambara ny tinambara dia hoe tsy misy matahotra fifidianana eto a fa tsy mbola nisy mpitondra ohatra zao tao anatiny enimpolo taona ka dia amafisitsika fa eo amin'ny collision-tsika rapitso no iaraka tonga ava maro isika aza matahotra zanonareo a fa ny marina dia ampy atokavantsika any amin'ny tanjo asakasaky n'le candidat sasiny mandeha tsy haiko aiza zany a fa nenay zavatra mazava tokolasitokovavy ok sa tsy ok andro maraina rehefa nangatana préfet hoe zay andeha any amin'ny colliseum dia ohatrany hoe namaiky foana préfet dia tampoka tao andro maraina misy candidat numéro 13 ony ny amenan'le colliseum ka mangataka anao zay préfet afadio zay fa hotsara ny tantara ianao a tsika mila tonga any amin'ny colliseum amin'ny sabotsy ok sa tsy ok tsika ina irany tena mivahoaka malagasy fa mila miova ny tantara Madagasikara ianana fanazavana tsika fahazavansika fa tsy anatin'ny maizina intsony ok sa tsy ok avaradrano mila mifanohana isika ampandresy zao tolona izao araka ny teny namaky teo efa kely sisa ka ndao iazakazaka amin'izay tompokilatompokay mila mifanohana isika mila mifanampy isika ary fantatray fa avaradrano matotoka marobe eto amin'izao dia efa vonina ka mahereza indrindra tompokilatompokay eo tsy ekena intsony ny fanandevozana ankolaka ny Madagasikara tsy mila vazaha hitondra ny firenena Madagasikara ho an'ny malagasy ary ny malagasy ho an'ny Madagasikara ny tondra hafatra mafonja ho an'ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny candidat Brunel Razafy Androva ity farany moa izay sady solomam-bahoaka no manambonina ahitra ambony eto amin'ny firenena manana satanao manokana anao raha varadrano ekenao ve miantsanana andray amin'ity firenena ity ekenao ve nitoiziny famabona ny pretendrazana aminao mitahiry asa fiandranana zay anao raha varadrano asa raraka tany zay afatra napetraky ny ray aman-dreny zay fa atsika Madagasikara amin'ny malagasy Madagasikara ary Madagasikara dia amin'ny malagasy amin'ny Madagasikara
asia fotsiny atao letrezana satria hoe tsy maintsy arahana ny tiany atao, tsy maintsy arahana ny sitrapony. Safidy ny azo tompoko. Ampanarahanatsika ny mpitandro filaminana isanandro isanandro, anakanatsika, ampiororoatsika, andravatsika, nefa ny zavatra misy eto andrenivohitra tsy mpandrimpalemana mampiteny mona. Tao anatin'ny 3 andro fanesy zao fanafiana teo Andravoangy, fanafiana Tariakadilamo, Voamaleriva, fanafiana teo Anamontana ary namonona olona anankiroa. Dia zareo mitangorongorona andravatsika sy anaraka atsika isanandro isanandro. Tsia tompoko lasy tompoko vavy, tsia. Etsy amin'ny Collégium Antsonjobe araka izany ny fotoana amin'ny rahampitso. Ny hoavin'ny taranaka no imatymatesa ny vondriny kandida tonga nanamafy ny tolony eto Antananarivo ihany koa ny mponina avy any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao satria ho an'ny hoaviny malagasy no resaka eto. Tsy azo ekena ihany koa ny fiverenan'ny vazaha hitondra indray any Madagasikara ireo olon-tsotra tonga nanatevin-darana ny etsika androany. Asinandria Malala, Andry Rakotomala. Tsy manaiky iverina hoetim-bazaha intsony izahay hoy ireo olon-tsotra tonga manatevin-darana ny tolona atao ny vondriny kandida amin'izao fotoana izao. Miamaro hatrany ireo olona tonga saina tsy manaiky mandevozana indray mandritra ny 5 taona ho avy ka resy lahatra amin'ny etsiky ny vondriny kandida. Ho an'ny Andrano Zoma, andro fiasana, tsy nisy fizarana t-shirt, tsy nisy artista, sy koatokana ara-baky teny dia tahaka izao ny amarin'ny vahoaka. Tsy olona avy eto andrenivohitra ihany ny tonga, fa tonga ihany koa tany amin'ny faritra tahaka ny solitena ny Mahajanga. Tolona iarana izy ty resaka hoe fampanjakana ny lalàna eto amintsika satria hita maso tsy azo vono koa fa tena efa lasa tany tsy tandalàna zany le Madagasikara ka misy ray aman-dreny raiky amby faraka le tolona ka tsy hainay nipetraka any ka mba tonga zahay mba manao présence amin'izany tolona zany fa noavin'ny taranaka faramandimby zany no zavatra resana amin'izao. Ina ny tena andrasana anatin'izao tolona zao anareo fa Mahajanga manokana? Ny tena andrasana dia le zavatra anakefatra takin'ireo collectif de candidats reo le fifidianana mila madio zany mba ialana amin'le crise miverimberina eto amin'ny firenena. Misy condition maromaro zany takina amin'izay efa tsy heverina intsony zay zavatra zay fa anatin'izany fananganana CES misy eny mila ovaina restructurena sy ny sisa ka io moa misy farany navoaka ny ACC misy le fitongolanana misy candidat marary efa manambara hoe tsy afaka hiatrika an'izany fampelezakevitra zany nefa nataony hoe tsy azo raisina koa zany ny requêten'le olona dia mampalahelo zany zavatra zany ka tsy hainay ozy izy zay teo tsy ho tonga ty Antananarivo hanamafy an'le tolona tompoko. Ankoatra ny fampanjakana ny tany-tandalàna dia tsy manaiky hoetim-bazaha ihany koa ireo mpitolona. Leo mifangejana ny tolona amin'ny vazaha sy ny frantsay rehetrarehetra dia tonga eto androany no ny fanetanana nataon'ny discandida moa zany dia ty mba hoentina etity ady amin'ny inona moa zany fanjanahana tena amin'ny endriny ankolaka. Tsy manaiky hoetim-bazaha zany a. Inona ny tena andrasanao exactement anatin'le tolona ataonao amin'izao? Ny andrasako amin'izao tolona izao zany a ny ovan'ny anatra atao ohatra ny fitondran'ity Iany Rajoelina ity fa mijaly ny vahoaka. Zay zao amin'ny classe moyenne lasa tena ty ambany be zay tena hita mitsy fahorinay a. Zay miasa tena vadinay na ny vola raha ny ohatrany ihany. Ho an'ny rahampitso dia etsy amin'ny Collégium Antsonjobe no ambom-piona ny vondriny kandida sy ireo mpombazy. Mariana fa efa nazo alalana ity etsika ity.
Antoko politika sy vondrona antoko maro no resy lahatra amin'ny hetsika fitakiana ny tanitandalana nataon'ireo vondrony kandida. Nisy indrindra ny fivoriana sy fanambarana nataon'izy ireo androany teny ilafy. Ireto vondrona antoko politika ireto izay miray feo fa tsy azo ekena ny anatanterana ny fifidianana ny 12 Novambra ho azy izao. Fanadihadiana. Tsy manaiky ny anatanterahina ny fifidianana amin'ny 12 volana Novambra izao izy ireo. Miaradisy resy lahatra ihany koa amin'ny tolona ataon'ny vondrony kandida. Miantso nisian'ny fifampiresahana dadabatra boribory. Teboka 5 lehibe no nivohitra nandritra ny fanambarana nataon'ireo antoko politika maro sy vondrona antoko maro nanantanteraka fivoriana tetsilafy tamin'ity androany ity. Mitsipaka tsy misy fepetra ny fifidianana filohan'ny Republika izay atao amboletra ny 12 Novambra 2020 avy izao ary mitaky ny anadiovana ny tokotany mpifidianana na normalisation démocratique ary tsy manaiky ny irotsahanyireo izay mizaka ny zom-pirenena vahiny eto amin'ny tany Republika ny Madagasikara. Faharoa, mitaky ny sindinika politika eto amin'ny tany Republika mialohan'ny 12 Novambra hitondrana vahaolana isorohana ny krizy miverimberina na ara-politika na ara-ekonomika sy sosialy. Andiny ny fahatelo, mandray anjara feno amin'ny hetsiky ny collectif des candidats izay mitaky ny fiandrianam-pirenena sy ny tany tandalana. Andiny ny fahaefatra, manao antsoava amin'ny antoko politika sy ny herivelona rehetra na fikambanana sivily na miaramila andray andraikitra manoloana izao krizy lalina mahazo ny firenena izao. Andiny ny fahadimy, atsangana ny hevitra isam-pokotany, commune, distrika ary faritra. Hetsiky ny vondron'olona isa-tanàna ho tompon-draharaha ho fitakiana ny rariny sy ny mangarahara. Fitiavan-tanindrazana no mampiray, tenerana no mampilamina, masina ny tanindrazana. Tafalentika anaty fahasahiranana lalina ny vahoaka malagasy hoy ny vovonana ifarimbona. Miantso ny fampitsarana ny fifampiatsiana mety hiteraka ady sy fanavitoenana izy ireo. Miantso ihany koa ireo herivelona rehetra eto amin'ny firenena hikarobaolana miaraka mba ho fitsinjovana ny mpiray tanindrazana. Fanadihadiana nataony Ravorazafy Maheno amin'ny sary sy rindran-tsary ny Tahiriny. Manana anjara andraikitra goavana izy sy ny filaminana eto amin'ny firenena ny fanelanelana nataon'ireo ray aman-dreny ara-panasy ara-drazana hoy ny vovonana farimbona. Tsy afaka antoka fifidianana milamina ary andrasana rehetra anjara ny malagasy manoloana ny savorivory politika misy ka ilana hatrany fifampitiniana databatra boribory. Dia manao anto izay maika ary tena farak'izay maika hoe atsona ianareo izay ray aman-dreny ara-panahy mba hiara-kondotsika hitady vahaolana maromaritra iraisana izay tsy miantso ny kandida aloha fa ny antsonay aloha dia ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ireo nanao ny fanelanelana hatramin'izay sao dia mbola misy ihany mbola tsy taritsika ny vahaolana iraisana ho atsika izay manelanelana dia hoentintsika eo anatrehan'ireo andaniny sakilana dia raha hitaditsika n'izay fifidianana hoe eken'ny rehetra andraisan'ny rehetra anjara ao anatin'ny sotoavina malagasy dia tsy misy afa-tsitsika malagasy ny toy tokony ifampiresaka na ifalatsaka katerena ny firenena amin'izao fotoana izao. Efa reraka amin'ny malagasy, efa tena tafalatsaka tena hoe ao anatin'ny resaka sosialy, ny ekonomia efa tena tokony tena hiala amin'izao fahantrana sy ny fahasahiranana, ny fitaintainana, fitebitebena rehetrarehetra isan'andro isan'andro ny vahoaka malagasy. Ny ray aman-dreny ara-panahy tsy vitany fotsiny hoe efa nandeha ny fanelanelana dia tsy misy mipika ny dinika dia any dia tena rava any le izy. Izay zany ohatran'ny somary mampalahelo hoe ny ray aman-dreny ara-panahy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny ray aman-dreny ara-drazana tokony kondomy maika miaraka aminay fiarahamonim-pirenena izay misehatra ao anatin'ny fifidianana sy ireo izay nanao ny fanelanelana fa tsisy olana tsy ho voavaha zany raha ohatra samy mbola samytsika malagasy mba tsy ho ahatongavatsika amin'ny zavatra mety ho sarotra eto amin'ny firenena.
Mifandraiky amin'izay vaovao izay aoka ny rariny sy ny famarinana no ibaiko hoy ny afatra ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ireo androm-panjakana ho an'ny mpanao politika sy ny kandida ho filoham-pirenena ary ny mpitandro ny filaminana avy amin'ireo ampanjaka sy ray aman-dreny ara-drazana avy any amin'ny tapany atsimo atsinana ny nosindry androany mahatsapy izy ireo fa tandindondoza ny firenena ankehitriny manoloana ny savorovory politika misy eto Madagasikara. Zavandria Maefa, Mathieu Princy. Eo anatrehan'izao disadisa sy krizy manodidina ny fifidianana izao mitaky nisian'ny fifidianana tsy mitanila mangarahara harekeny rehetra ahafahana miantoka filaminana sy fampandrosoana maharitra ho an'i Madagasikara ireo ampanjaka sy ray aman-dreny ara-drazana avy ao vohim-peno manakara farafangana ary vangaindrano manoloana ny raharaham-pirenena. Mila mandray andraikitra anatin'ny filaminana ny malagasy ho izy ireo ary mila mampiakatra ny feontsika tsirairay amin'ny antsovony sy ny azo lava mba hanehoana ny tsy fanekena ny zava-misy amin'izao ary ho fanerena ireo herivelona misy eto amin'ny firenena mba hiroso amin'ny fifampiresahana hisorohana ny loza mety anjo ny firenena. Ny fanazana ny lalàna ary ny fahalahana aneo hevitra noho izany sainy zoro eo anatrenzao toedrara eto amin'ny firenena izao. Ho an'ireo andriamazaka aza anaovana sokodimpanina ny vahoaka malagasy ka very tanteraka ao anatin'ny fanavana ny ara-dalàna sy ny kilalao maloto. Ho an'ny mpanao politika sy ireo kandida mpilasaka ho fidiana miverena antabatra boribory fa aza ilalaovina ny vahoaka malagasy aza mirizirizy fa mampireasa izao dia izao. Ho an'ny ray aman-dreny rehetra eto amin'ny firenena saia mizoro isika iteny sy ananatra ireo zanasika mba hitodoha amin'ny fitadiavana vahaolana miaraka ahasoany rehetra. Ho an'ny mpiatandro filaminana aoka ianareo sy ho lasa fitaova mpamiretana fa ianareo ny tokony hitondra filaminana sy aro ny vahoaka satria avy amin'ny vahoaka ianareo ary mbola hiverina aminy. Nanamafy ireto ray aman-dreny ara-drazana avy amin'ny tapany atsimo nosy ireto fa manakasina ny tanindrazana aoka ny rariny sy ny fahamarinana no ibaiko izy ireo ka aza varina amin'ny teti-dratsy sy ny kajikajy maloto ary ny fitiavatena. Tsy azo itokisana, tsy azo antoka ary tsy hoen'ny olona itsondry raha ireo kandida ho filoham-pirenena miazakazaka manao fampelezan-kevitra hiroboka hanao fifidianana amin'izao endriny mitanila any amin'ny kandida mpanjakana izao toy izay any ihany koa izay ho filoha-vaolona any amin'izao endrim-pifidianana izao dia tsy ho crédible ihany koa ho irivo rakotovao filoha nasionaly ny antoko HVM. Fanadiadiana nataony Asinandria Malala sy Andry Rakotomalala. Manao ny fomba rehetra isian'ny fifidianana amin'ny 9 Novambra ho avy izao ny kandida mpanjakana sy ireo kandida manaiky ho rebrebeny hirotsaka ao anatin'ny lalao maloto io. Hevitry ny kandida 10 no miady amin'ny hevitry ny kandida 3 ankehitriny. Ireo 10 izay tsy matahotra fifidianana fa mitakiny anadiovana ny tokotany. Ireo 3 ambiny kosa dia manaiky ny lalao ao anaty tokotany feno loto izay hiteraka korotana aorian'ny fifidianana. Ina moa ny credibilité eny amin'izany tsy misy zany fa tereko masaka zany tereko masaka zany ary iverina eto amin'ny firenentsika indray ny crise satria jereo ny tantara jereo ny eran'izao tontolo zao ampanao gazety nareo matoa ireo olon'ireo tsy manaiky an'io matoa ny olona mahita daholo ny zavatra nataon'ny CNI matoa ny olona tsy manaiky an'ilay izy dia tsy misy zavatra mba niezahana natsaraina zany tao fa rehefa nilatsaka anareo vonona anao fifidianana fa efa talohan'izany ane efa nitaky tamin'ny CNI hoe mba jereo fa misy tsy mety zavatra ataonareo hoe averiko ny mandeha zahatra nisy fanantsarana tany hoe maninona eto amintsika amin'izao andro mazava zao no 3 herinandro ray volana vao mampivaly ny fifidianana nefa fantatra fa any ny tena misy isiny osoka eo amin'ny fifidianana tsy ezaka amin'izany zany nitakiany olona biometrika tsy niteny momba zany izy na ray seconde ary ahoana moa ny olona ny anaiky ny fifidianana io dia rehefa tereny io dia tereny fa zay lazaiko hoe ireo olon'ireo mba napotika ny firenena. Tsy tokony hivadibadikevitra ireo milaza ho mpitolona. Mila milaza mazava a malagasy ny lalakizorana. Misy te hiroso amin'ilay izy moa andao atao ihany zany hoe dia miteny aminarany HVM fotsiny hoe efa io ny takina tsy mety io fa tsy hoe
finiavana ny tsy hoany amin'ny fividianana dia mijanona ao anatin'ny fitakiana izay le izy. Osadra amin'ireo kandida manao fampielezan-kevitra amin'izao fotoana izao ny andesiny kandida mpanjakana noho ny senisy ny HCC efa voabaiko ny ity farany. Maro amin'ireo mpanara-bavao aza no milaza fa ho n'ity filoha teo aloha ity ireo kandida miroso amin'ny fampielezan-kevitra ireo. Ratsaivina tokoa mantsy ny fijoroana vavolombelona nataony kandida Laurent Tsiraka dia mitady fomba rehetra ahamaro ireo kandida andray anjara amin'ny fifidianana ny kandida mpanjakana mba accrédible sy aneke ny vondrona iraisam-pirenena ny fifidianana ho avy ary vonina ny anome izay vola tadiavin'ny kandida anankiroso amin'ny fampielezan-kevitra ny tenany. Tsy nisy toyny hatramin'izao ny fitoriana napetraky ny kandida Ajo Andriananarivelo noho ny famotehana ny fiarakodia tetsy Andavamamba. Nakeny mitoby ny zandary tetsy Betongolo androany ity kandida ity nanontany momba ny toy ny fitoriana napetrany mahagaga ho izy fa rehefa ny mpanohitra na ny vondry ny kandida no mitory noho ny tsirary ny mahazo azy dia arirarira ny manam-pahefana hatrany. Nisy ihany koa ny afatra napetrany ho an'ny seg sy ny komande ny zandary mairie am-pirenena. Raha tsy nakety amin'ny tobony zandary eto anivon'ny fitsarana fiarakodia eto Betongolo androany ny kandida Ajo Andriananarivelo dia tsy nisy toy ny fitoriana napetrany noho ny fanombanany fananany tetsy Andavamamba. Nisy ihany koa ny fanombanany mpitandro filaminana ny fiarany tetsy Esotry. Herinandro mahery ateo aoriana tsy nisy toyany avokoa izany rehetra izany. Nisy araka izany ny antsony antefa mivantana napetraky Ajo Andriananarivelo ho an'ny SAIG sy ny tompon'andraikitra ny filaminana. I SAIG commandant gendarmerie aza ampiasainareo amin'ny fitiavatena sy ny raharaha politika ny rafim-panjakana toy izao fa manjary manimba firenena nareo amin'ny folo alin-da koa torak'izay aza miditra amin'ny raharaha politika ianareo fa ny fitandrona ny fiainam-bahoaka sy ny filaminan'ny firenena ny tokony ataonareo satria izay foana ny anakorotana n'ity firenena ity hatramin'izay fa izaho manokana aloha dia tsy anaiky mihitsy ary misy ireo gendarme izay nanimba ny fiarako teny Isotry fantatro le izy dia miangavy mba hisy fiapetra ho raisiny eto anivon'ny gendarmerie pirenena fa raha tsy misy zay dia famporosihana amin'ny tsy fanarahan-dalàna zany nataon'ny tompony andraikitra ambony ato amin'ny gendarmerie pirenena mifanobana fananan'olona tsy misy toyany ary zay la tonga amin'le hoe tany tsy tan-dalàna tsony Madagasikara zany. Mahagaga ihany koa hoy ity mpanao politika sady kandida ho filoham-pirenena ity fa rehefa mpanohitra na ny vondron'ny kandida no mitory dia mitarazoka ny raharaha. Somary mahavariana izy satria misy an'ireo olona sasany izay nilazaina fa hoe voadona dia teoneo ihany dia natao mifanadiadiana ary natao fisamborana olona. Ny zavatra ohatr'izao mihitsy tsy mety eto amin'ny firenentsika satria lasa fitaovana zany le gendarmerie pirenena fitaovana politika ampiasaina amin'izay tiana anaovana azy ka raha tsy tonga aty mihitsy zany zay dia tsy sokafana fanadiadiana rehefa mikasika ny zavatra mahazo ny olona sasany. Raha nambarany Ajo Andriananarivelo hatrany taoriany ny fifampiresahany tamin'ny zandary dia fantatra fa amin'ny alatsinainy vao hisokatra ny fanadiadiana ity raharaha ity. Pejiny politika izay ihany ho fampiarana ny andiny fa 470 atapany faharoa ao amin'ny lalam-panorenana no tendreny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho filoham-panjakana Vonjimaika ny filohany anteny merandolona ny jeneraly efa misotro ronono Richard Ravalomanana araka ny fanapahana larana 7 tsipika HCC barra D3 nivoaka androany 7 oktobra 2022. Setry ny fitorian'ny filohany anteny merandolona teo aloha Andriamatoery Manana Razafy Maefa ataoriny lazany fanorahonana sy andray fahefana ka nisy tonan'izany ary nilaza ny fahavononany indray nitoerany filoham-panjakana Vonjimaika ho fanajana ny lalam-panorenana io asaingy izy indray no naongana tsy aivina efa nanatitra taratasy milaza ny fahavonona ny tantana ny firenena ho filoham-pirenena mpisolo-toerana i Hery Manana Razafy Maefa tsy azo raisina hoy ny HCC ho fangatana nataony filohan'ny anteny merandolona teo aloha ity toraka izany tsy azo niraisina ihany koa ny HCC ny fitoriana napetraka ireo solombavam-bahoaka 7 teny Ambohida ny 12 oktobra lasa teo momba ny didim-panjakana miantso fivoriana tsara-potoana ny anteny merandolona sy ny maro hafa. Andrasana moa ny toy ny rarainy satria ny ministry ny fitsarana dia fananao fanambarana fa tsy azo ivalozana ny didiny HCC nanome fahefana ny gouvernemanta iombonana kanefa mbola izay no zavany tranga.
Lafombaovao hafatanteraka kosa indraisa ministera telo ary mpiasa teo anivon'ny antenimirandoolona no namaly ny antsony SSM na ny farimona sindikaly manerana ny nosy. Itony fitetezana ministera amin'ny alatsinainy ho avy izao anentanana ny mpiasa rehetra iray feo hitaky ny fanatsarana ny asa-panjakana sy ny tontolon'ny asa eto Madagasikara. Ravorazafinaina Taiziny Aina. Faneho-kevitra mpilaminana no ataon'ny syndika manatanteraka fitokonana rehetra hono teo anivon'ny SSM. Zovotra rovany lalàna ny fitokonana ka tsy ekena ny raha matahora sy ankiteritery ataon'ny mpitondra. Tsy mijanona ny hetsika raha tsy mivaly ireo maharary ny mpiasa. Voalohany indrindra zavatra hitantsika eto dia eto ivelan'ny fatriny ty ministera ty no ajoro ny mpampianatra manao ny fitakina sy ny fitokonana. Zay aloha zany dia efa endrika anankiray hoe tsy manaja ny fahafahana ara-tsindikaly ny fanjakana. Mananjofeno hiditra any amin'ny toeram-piasana ireo olona reo ary maneho ny heviny ankalalahana. Eto tsy misy manimba zavatra fa faneho-kevitra zay arovan'ny lalàna ho antsika. Zay afaka tonga ety miaraka aminay tongava. Zay tsy afaka tonga mijanona ny atrano atsoy fotsiny mpitantana hoe zay koa dia miray feo ary tsy miasa manomboka izao fa aleo zay mbola te isolelaka zay mbola matahotra no hiasa satria zo feno arovan'ny lalàna no afahantsika manao fitokonana amin'izao fotoana izao. Nisy teto amin'ny nisy teo anivon'ny Assemblée nationale ary efa misy ara tany amin'ny faritra tany faritra Sava tany vokatra ilay fanaovana ankiteritery fanesorana tsotro zao ny mpampianatra dia efa nanao ny hetsika ny tany andapa tany. Mbola hitoy daholo reny hetsika reny. Androany kosa dia iverina ao amin'ny Assemblée nationale zay miaraka ihany koa ny ao amin'ny anivon'ny enseignement supérieur dia andeha tsikelikely io tolona io satria fanomboana ho zay ny omaly dia manamafy tsikelikely zay androany dia mitoy hatrany io alatsinainy talata amin'ny herinandro ambony. Ka so gaga ianareo fanotanjonay dia hoe jereo ny maharary ny mpiasa satria misy mpitondra fanjakana io ataoko hoe mitady prétexte hoe nandritra ny hatrizay nareo tsy nitako zay fa ianao tsy nisy sofina sy tsy niaino. Tsy miandry an'izany tsony izahay fa fotoana zao afahanay mitaky ary zay raha mitaky dia mitaky amin'ny fanjakana. Tokony mifampiresaka ireo kandida filoham-pirenena ho kosa ny randrana sindikaly ahemotra amin'ny fifidianana ka ao anatin'ny teteza mitana andaminana ireo tsy mety rehetra ka mampikatsondra rahanpirenena. Dia maniry an'ireo mpanao politika ireo hoe mivorianareo anao fanana corps politique. Mora aloha fifidianana io fa tsy mety tsy zavatra lamina amin'io zany tsony morina izy. Ao anatin'ny corps politique ataovy mazava tsara ny rafitra hitondra ao anatina teteza mita. Randrana sindikaly mila teteza mita malaky. Inona ny atao ao anatin'izay? Ao zany ny amahana anao référendum avetsika fa ovana ny code de nationalité, ovana ny code ny électoral, ovana zay atao zay rafitra ao. Ivondronareo sindika miankina sy tsy miankina fanjakana ny SSM ka nanatevin-daharana ny tolona sindikaly samihafa ny randrana sindikaly. Ny toy ny fitokonana ho an'ny mpiasa sasany ateo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Nitomby ihany koa ireo mpiasa nanaraka ny fitakiana ho an'ny teny anivon'ny antenimiera-pirenena nateo azany fandrahonana sy raha matahorana atao azy ireo. Miditra amin'ny service minimum ny eny amin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Fifampiresahan'ireo kandida ho filoham-pirenena databatra boribory no takin'izy ireo ankoatra ny fitakiana isaky ny toeram-piasana. Mangataka ny fampitsarana tsy misy atakandro ihany koa anira matahora atao amin'ireo mpiasa manatanteraka fitokonana sindikaly. Miantefa any amin'ny pré-ministra moa izay fangatahany mpiasa izay atao ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fanadiadiana eo amin'ny sariny Taiziny Aina. Andro faharoa amin'ny hetsika fanarana ataon'ny sindika ny ministera ny fanabeazam-pirenena androany. Tsy nisy nanjara ny tontolo iasa teo anivon'ity ministera ity ho ny mpiasa no niteritery ataon'ny lehibe ny famondrana mpiasa tsy ara-drariny ary ny tsy fiakaran'ireo tamin-karama samihafa. Ankoatr'izay, manoloana ny raharaham-pirenena dia miantso ireo kandida ho filoham-pirenena ny mpitolona ama-aingana ny olana mba tsy hitohy anatin'ny 5 taona manaraka ny fijalian'izy ireo izay miatra manaina amin'izao. Raha fa misy fandaminana eo aminareo mpanao politika dia ampidiro ao anatin'ny sindika alamina dia ny mialohany zavatra rehetra mba ho azo antoka fa mpanatanteraka fotsiny ihany ny mpitondra zay tonga eo rehefa avy eo. Avereno manara-dalàna ny intégration, avereno ihany koa ny distinction honorifique. Ny mpitondra fanjakana zay tonga eo dia tokony anaraka ny fomban-drazana amin'ny fampiakarana ny karaman'ny mpiasa-panjakana rehetra isaky ny farany taona amin'ny bonane. Fa tamin'le teo indray mandeha ihany
tao anatin'ny 5 taona no nisy an'izany fampiakarakarama zany. Ny fanaovana antsondray ara-politika ato amin'ny ministèren'ny éducation nationale ny teritery tena mioapapana tamin'ny 4 taona tao ao zay toatrany hoe tsisy syndicat tsony ato amin'ity ministèren'ny éducation nationale ty na vidina vola reo na tena idina fotsiny tsotra zao mivavany sanatriany zany mba hangina tsy hiteny izahay zao nivady amanjanaka efa tsy mipetraka ao trano tsony fa anirahana olo adroadrona atao inona tao anatin'izay 4 taona zay a de miteny aminareo fa tsy misy azo andaharana mihitsy nefa ny fampanantenana tany amin'ny 2018 a de ohatran'inona mandeha ny raha matahora ho an'ireo mpiasa manao fitokonana eo anivon'ny ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa miantso ny syndicat isaky ny ministera izy ireo tsy anaiky izany ariary ny tombontsoany rehetra mitonotola ary service minimum no atao manomboka ny alatsinainy izao. Ho antsika mpiasa tonga ty ny fotoanan'ny fanomezana izay rosoantsika amin'ny grève générale satria nafilafilaina atsika hatram'izay nilaza ny tady fampiasana izy nefa tsy nohajainy ramatoa ministra izany. Anisany ataonay vaindohan-draharaha ny famahanan'ny olan'ny mpiasa ataon'ivon'ity ministera tya misy ny reclassement zay avakavahana misy moa ny fitakinay zay atsonjay fanamborana pitarika no natao hatramin'izay nefa mbola reto zahay zany hoe teneninay tsy vahaolana zany fa mpitahorana fanagadrana sy fanamborana ary tsy mampihemitra anay zany ny forsena ny horohorona ny androany fa mbola reto ny solotena isaky ny direction ny solotena isaky ny centre fa dia manentana zay namana rehetra any amin'ny ministera syndicat ampy zay ny fisolelahana atao amin'ny tompona andraikitra aza misolelaka tsony fa ny olan'ny mpiasa ny tombosoan'ny mpiasa ny tokony matimatesa asika syndicat fa sy ny tombosoan'olombisy na tombosoan'olo tokana ianareo mpiasa koa mba tongava saina tsisy asa atao fa service minimum manomboka latsinainy de fa eto ndray tsika tsisy mihemitra eo ary tsisy ampitahorina resaka hery famiretana zany ny service minimum ma service minimum na zay de zay zavatra minimum azo ny mpiasa atao zay ny atao. Antapitrisana ariary ny vola tsy voalohan'ny fanjakana ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana akanaovana syndicat antso amin'ny premier ministre tsy mitsahatra mitaky ny anatsarana ny sehatry ny fahasalamana ny mpiasa ao anatin'izany anampiana isa azy ireo saingy manao be marinina mpitondra. Iantsonay manokana ny premier ministre lehibe an'ny gouvernement tandroany hoe nankaiza nenda amin'unité de réquisition ho an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana nanao ny NTO zavatra niady tamin'ny covid tamin'ny taona 2020 mitentina fitapitisa ariary isaky ny mpiasa amin'ny fahasalamana io vola io ataoko hoe fomba fiaina teto amin'ny ny tany république amin'ny Madagasikara no hoe zay mahavita be teto amin'ny fireneny tya de mahazo an'ireny maro pakasitrahany reny malahelo izahay androany amin'ny teny aminareo fa na iray aza tsy nisy mpiasa amin'ny fahasalamana nahazo maro pakasitrahana na fahatsika nanilika ny covid io de hitatsika ariainantsika fa tsy zarizary nitolotra ara-pahasalamana fikarinay ny antony de tsotra olona ray misahana marary 5 de kan'izay tsy ampy izahay mila fanampiana isa ny mpiasa amin'ny fahasalamana mila recrutement massif amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana mba hahafahanay mitondra sy mitsinjo zany hoe fahasalamam-bahoaka zany. Efa nametraka taratasy teny anivon'ny primature kosa ny teo anivon'ny syndicat ny mpiasa eny any teny mera-pirenena mahakasika ny fitakin'izy ireo tsy hijanona ny fitokonana raha tsy mivaly ihany koa izany. De napetraka eo zany tagnatin'igny famplazana tamin'ny tany amin'ny primature hoe fanambarana grève hoe mba mifanatona nareo andatabatra boribory fa raha sy zay dia ezaka zahay anakatona nio machine administratif io satria raha ity mihitratra elabe dia ho avy aminay aty mpiasa ihany no andrain'ilay vokatriny ary vokatry ny rasa angamba raha sanatreka misy fahatapahana karama indray andro agny fitakinan'io c'est statut général de administration publique io tavela egny amin'ny primature efa ela io efa nandalo CSFOP io nandalo syndicat io nandalo ministre efa nagnotanina ny ministère de hoe any amin'ny primature amizao zany mahita zahay hoe tsisy excuse so zany ny premier ministre satria izy ny lohany mandidy manapaka amin'ny firenena de mba miangavy anazy zahay zany mba ataovy regny andehanan'io aty amin'ny assemblée nationale mba hodininy député le izy rehefa tonga le fivorina
izay promesse présidentielle koa le izy fa le zavatra misy am'izao raha nanomboka le grevinay tapana ny personnel zay ato mandeha personnel zay zao en session zahay zao na de sy nivory ny député andreo manao politique andreo agny zay de miakatra isan'andro tapako daholo de mandeha congé tsy maintsy miverigna eto nagnino moa ny tapahana io fa nagnino androany vao natao hoe sisy le carburant maromaro zany na zavatra madinidinika ohatran'izay zay zao nanana banderole tao ny esorony miaramila agny le izy fa nisy baiko avy ambony miantso amin'ny fifampiresahana databatra boribory ireo kandida ho filoham-pirenena 12 ny mpitarika sindikaly mba hifandinika hamany krizy misy eto amin'ny firenena manantsy sy ny fiovana eo anivon'ny asa-panjakana izy ireo raha tsy mazava teny zao valiny fitakiana indrindra ny fanatsarana ny tontolon'ny asa nampalantena fa andray azy ireo ny tompon'andraikitra ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa atonga teny tsy mba zazany maraina teo tokoa ireo solotena ny mpianatra katso saingy tsy nisy nandray akory no idina fanalahidy ihany koa ny vavahady lehibe fidirany eo amin'ity ministera ity vantany voatafitra teo amin'ny faritry ny ministera ireo mpianatra sy ireo mpanao gazety ravirazafy mainina tahiriny ano mitatitra ny antsiprimo avao efa bolana tsy ianarana izahay hoy ireo solotena ny mpianatra ireto ary mangataka ny amerenana ny asan'ny fampianarana ambony intelo miataona no nanatanteraka fitokonana teny amin'ny université nandriritra kodiarana ny lanja sora-bavety ny tabataba sy ny sisa saingy ny tazapotsiny ministera pia mpitandro filaminana no nalefa nampiororo anay nampanantenana fa andray azy ireo ny tompon'andraikitra eny amin'ny ministera eny Tsimbazaza ka izay no nahatongavan'izy ireo teto tsy misy mandray anefa rehefa tokony tokoa mahatsiaro marary sy atao ankilabao ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo very fa nambola velona satria tsy misy mpijery lazaina nefa fa ny fianarana no lova tsara indrindra amma hoe ray aman-dreny mpiamo araka filaza zareo ny etya dia tonga ety zahay ary efa nirony ny fionana ety fa tsy hoe voandroany tanatin'izao olana zao tamin'ny fionana farany dia nitendry zareo hoe zay mandray atoandro sy alina na 12 alina ary araka firesaka ny sasany dia mandray foana zay raha mbola fitaraina amin'ny mpianatra entina hikatsahana hanatsarana le fampianarana ambony dia rehefa tonga zay androany nahita tompon'andraikitra afaka mandray mihitsy zay tompoko fa nampiandrasana teo ary tsy afaka mandray ondry zareo androany tsy haiko zay antony kanefa ny angatanay dia eo amin'ny 2 minitra 3 minitra eo fotsiny angatany fanazavana hoe ilazana hoe tsy possible ho vaovao mihitsy olana zay mampikatsy amin'ny fampianarana io ahitanay hoe aiza ho aiza hoe ndao tombontso iraisana izy ty anatsarana le izy le manao be marenina anaovana fitokonana iraisana mihitsy raha zay ny tadiavana mpianatra izay mpianatra manodina ny tomy ministera tony raha tsisy le fampianarana eny akatso na eny amin'ny université maty tony ministera tony satria inona ary ny asa ataony tony raha hoe tsisy mpianatra mianatra averina ny asa le fampianarana ambony satria tsikaritra lasa ataon'olona ambany zavatra vao tsy miara-miady entina anatsarana le izy marary izay mpianatra tena hoe aretina ny azony mpianatra amin'le izy satria ela loatra le fery zay mipaiky aminay fehitra zay tena tsy aritry mpianatra ntsony le izy dia efa mivadika zavatra hafa mihitsy dia zay mahatonga anay hoe tonga ty tsy ary fomba anay zany hoe tonga ty ministera zany mihitsy hoe tondra sora-bavety ohatr'izao fa fangreva intelo zay teny amin'ny akatso dia zay nahatonga anay hoe le ovaina le izy satria maro mpianatra hoe sy nireo ray aman-dreny ny tena hoe fionana ambony latabatra boribory ny mamaolana zao ary zay mangataka fionana ambony latabatra boribory tsy raisina vantany voatafitra ny tokotany ministera ny mpianatra niaraka tamin'ireo mpanao gazety ary ny fampiresaka teo dia no hidinakady eo nahavetrany ity vavahady lehibe fidirana eto ity tsy nisy afaka nivoaka naniditra teto anery dia nihoatra ny tamboho nivoaka ny maika ny tany ivelany kosa nangarangarana ny tato anatiny tokony tamin'ny 12 sisa sany tanoany izany ary tsy mbola nisy namohatra amin'ny 3 ora teo eo adiny 3 noho izany no nikiazana teto na ireo mpianatra na ny mpanao gazety adiny 3 teo eo no nikiazana teto na ireo mpianatra na ny mpanao gazety izay tsy navela nakasary ary noetraketrahina za tsy firinao fa rety firinao ary anao fa ka tsy firinao za ty firinao aza tao an'izany ay aza tao an'izany
Amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Nivoaka tamin'ny fangina ny vondrona Europeana ary ny fanaraka tamin'ireo filoham-panjakana sy gouvernemanta nandritra ny fionana tampony ity vondrona ity omaly alakamisy ny amin'ny tokony hijerena ny lafin'ny maolona sy ampiatona ny ady misy eo amin'ny Israely sy Hamas. Ao anatin'izany mangataka ny anampiana ireo mponina ao Gaza ny vondrona satria vohitsakitsaka tanteraka ny zo ireo mponina ireo. Mialy Rajnombana sy mbola hava tsara. Raika amin'ny 20 andro tsak'ato izao no nodarovana bomba sy notifiriny tafika israeliana ny bande de Gaza ho setry ny fanafiana nataony Hamas. Manoloana ny herisetra sy ny ralatsaka tany an-toerana, miantso ny hijerena ny lafin'ny mahaolona ao a-bande de Gaza ireo mpitarika eo ny vondrona Europeana omaly alakamisy nandritra ny fionana tampony no tanterana tany Bruxelles. Ankoatra ny fanampiana ireo mponina, mitaky ny fampitsarana ny ady eo amin'ny Israely sy ny Hamas ihany koa ny vondrona Europeana. Araka ny antontanisana avoakany hetsika islamista palestiniana omaly, tombanana any amin'ny 50 any ny isan'ireo takalon'aina namony endy nandritra ny daroka bomba nataon'ny Israeliana. Olona manodidina ny 7,000 no maty vokatry izay daroka bomba izay, ka sivily ny ankamaroany. Manodidina ny 3,000 amin'ny antontanisany voky kosa nisan'ireo ankizy namony ainy hoy ny Hamas izay eo amin'ny fitondrana ao a-bande de Gaza. Raha ho an'ny Israely indray, fantatra fa manodidina ny 700,000 ny isan'ireo olona maty hatramin'ny hanombohan'ny ady. Anisan'izany ny sivily 1,000 mahery namony ainy tamin'ny andro nanafiana ny Israely. Manainy amin'ny faharatsian'ny toedrarà mahaolona ao Gaza ny vondrona Europeana, antony antsony izy ireo ny anaovana lalana hijerena ny mahaolona sy ampitsarana ny ady eo amin'ny firenena rotota. Nambaran'ireo firenena 17 ao anatin'ny vondrona Europeana fa isy ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny fandriam-pahalemana izay atao tsy ho ela. Rainao vitrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina sy ny Global News. Noronantsary mitondra ny lohateny hoe de exorciste believer kosa no arahinao amin'ny tsizoma alina ity. Ny tena tompolasy tongovavy mametraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompoko.